Ministeran'ny Indostria Nivaritra sy ny asa tanana dia manolotra anao ireo fihetsika tokony ananana eo am-piantsenana. Hamariny tsara ny fisian'ny vitin'entana mazava, daty mazava farany ampiasaina na ihinanana ilay entana, vignette manamarina fa voatsara ny fitaovam-pandrefesana sy fandanjana ampiasain'ny mpivarotra. Tolotra isan-karazany azo isafidianana sy ampitahaina. Raha mahatsikaritra tranga mifanohitra amin'ny voalaza teo aloha, antsoina ny laharana maitso 034 30 812 34. Raisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa androany dia fotoana anankiray zany tena ampahatsiarovatsika menakafy ny mpanjifa reto Madagasikara fa manana zotsika iainany tontolo milamina sy madio. Lazaina tokoa moa zany zay hoe anisan'ny andraikitry ny ministera ny fijerevana an'izay resaka vidin'entana izay mba ho tombontsoan'ny be sy ny maro ho an'ny mpanjifa, tsika rehetra izao ny mpanjifa moa tsy pianety fa asa andavanandro ny ministera io ary tsy mijanona fotsiny eto anivon'ny faritra Analamanga no manao an'izay fitsirian'izay zay fa eny amin'ny faritra 220 dia manao an'izay resaka fitsiriana ny resaka vidin'entana io izay. Androany zany natao androany dia atelier de lancement ny consultation nationale sur les services fournis aux entreprises. Madagascar dia membre na communauté économique régionale maromaro, SADC, ny COMESA, ny zone de libre-échange continentale africaine dia mandeha zany ny négociation na service au niveau an'ireny communauté ireny. Efa nisy maromaro ny vita secteur prioritaire ohatra ny transport, communication, service financier ary ny tourisme. Dia efa nisy vague faharoa ihany koa ny énergie sy ny construction izay miandry validation nationale amin'izao fotoana izao. Dia ny service fournis aux entreprises zany dia tafiditra ao anatin'ny secteur additionnel na ao anatin'ny COMESA zany dia tafiditra ihany koa ao anatin'ny zone de libre-échange continentale africaine ilay izy. Dia ho engagement international zany ny offre zay hoe ivoaka eto androany dia nezahana arak'izay hoe ho tratra ny antsonany représentant ny secteur public sy secteur privé dia zay ngambany ho fanombohana ihany ity atelier androany ity zany ampahafantarana ny base an'ireo partie prenante rehetra ireo fa ao aorianan'izay dia hisy ny approfondissement dia tena anangana an'ilay liste zay vao validena techniquement dia validena national zany hoe du point de vue politique. Fanoizana ny fanentanana izay ataontsika atao amin'ny ministeran'ny indostria varotra ny asa tanana eny anivon'ny lycée dia ety amin'ny akamasoa indray isika androany manao fanentanana ireo mpianatra amin'ny fananana toe-tsaina mandraharaha ary dia isaorana be dia be ny tompona andraikitra ety amin'ny akamasoa zany nandray anay tamin'ity an'ity mba ahafahana manao izay fanentanana ny mpianatra izay satria moa zany hoe fanentanana ho an'ny tanora amin'izay hoe fananana toe-tsaina mandraharaha izay no atao ety anivon'ny lycée dia
antenaina zany fa rehefa vita ny fanentanana rehefa vita somatsara ny fianarana dia mba anana safidy an'izay hoe lalan'ny fandrarana izay ireto tanorantsika ireto. Miaravantsika rehetra faninandray amin'ity tolakandro nanaovana ny lancement officiel ny projet izay ranany amin'ny alliance global alliance moa ny anarana fa tsoina amin'ny fampidirana hoe alliance izay nanaovana ny lancement officiel ny projet anankiroa izay ny ifito izany hoe ny dématérialisation ny certificat phytosanitaire sy ny décision anticipée izay ilaina ty amin'ny douane afahana mametaka dia mialoha zany ny décision izay ho raisina amin'ny fanaovana dédouanement. Mandrisika kokoa ny fandrarana zany andrarahatra any ary mandrisika ny hafa hiditra ao anatin'ny sehatra ny fandrarana. Fiany zany sady compétitif Madagasikara no hisy ny création d'emploi no hitondra ny karazana sy ny quantité ny flux ny exportation antsika ka noho izany ampidi-bola bebe kokoa ho an'ny Madagasikara zany na ho an'ny fanjakana ary indrindrindrindra ho an'ny secteur privé amin'ny alalan'ireo recette d'exportation izay hotilentsika ao anatin'izay fivoaran'izay ka noho izany dingana lehibe ho an'ny Madagasikara zany ny ahatanterahanyireo projet anankiroa ireo izay heverina hoe any amin'ny 2022 antsika efa mba afaka mahita vokatra ary afaka manomboka mahita sahatra hoe fiovana tsikelikely ao anatin'izay procédure amin'ny alalan'le réduction na fruit et délai. Ity fotoanandroany ity moa zany dia natokana namaranana ny fampifanana asatanana avy any ary izay natao teto Karobato niarahana tamin'ny mairan'ny Karobato sy ny association SAI. Nisy 5 ireo navita somatsara ny fiofanana androany ary nizara attestation. Izy ity moa zany dia tafiditra amin'le velirano fahenina izay velirano fitondram-panjakana milaza an'le hoe mikasika an'le emploi décent. Izany hoe raha ohatra tsika moa mampanao fiofanana ohatran'izao dia karazany miditra amin'izay le hoe manampy ny mpiasa tanana ihany tsika hitadiavany asa na amoronany asa. Dia izay ny mahazava-dehibe nyity androandroany ity. Araka ny teneniko tamin'ny zareo teo moa raha matoa minisitra izay miainy asa tanana dia manao zava-dehibe nyity asa tanana ity ka izay nampitako tamin'reto olona reto hoe manana avenir tsara ny asa tanana amin'izao fotoan'izao satria ny fitondram-panjakana dia tena vonona tanteraka ampiroborobo an'ity sehatry ny asa tanana ity.